Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Dia mbola kafaliana indray no hitsidian'ny fandarina sarobidin'ny fahasalamana ny tokantranontsika amin'ity androany ity. Aterina ny araba toko dia manasanao sahady anjoy ny fandarana hatramin'ny farany. Ho an'ny androany dia mahakasika ny fahasalaman'ny nify sy ny aty vava indray no resahantsika amin'ny ankapobeny. Hoentin'ny mpitsabo nify atao anatin'ity fiarahantsika androany ity ny antsoina hoe akanjo nify mandeha rà. Inona no mety mahatonga an'izay akanjo nify mandeha rà izay? Inona ihany koa no mety fahasarotana amin'ny tranga raha toa ka tsy rarahina na tara ny fandraisana ny tanana sy fitsaboana izay akanjo nify mandeha rà izay. Ohatrohatry ny ahoana ihany koa ny fomba fisorohana mba tsy ho tonga amin'izay hoe fahasarotana sy ny ho lasa aretina mihitsy izay akanjo nify mandeha rà izay. Dia manodidina ireo fanontaniana rehetra ireo no ifatoan'ny mpitsabo nify atao anatin'ny fandaharantsika androany dia hanasananao sahady anjoy ny fandaharany hatramin'ny farany. Antony maromaro no mahatonga ny nify na ny gencive handeha rà. Eo ohatra ny fanaintainana miaro fivitosana na ny antsoina hoe inflammation, vokatry ny vato nify na ny tartre izay tsy norarahina. Fa maninona moa ny akanjo nify mandeha rà? Mandeha rà ny akanjo nify mbe misy fitrangany maromaro izay mila fantaritsika. Dia amin'ilay izy hoe mandeha rà izay dia noho ny inflammation. Izany hoe avy amin'ny plaque zany izy io dia mivadika tartre izay tsy dia rarahitsika indraindray dia izay zavatra izay no mahatonga an'ilay izy ho lasa mandeha rà. Dia izao koa no tadidiana ny gencive mandeha rà raha ohatra ka mivonto. Dia rehefa avy eo raha mbola tsy rarahina ihany dia maimbo le vava. Izay zavatra izay normal be. Dia indraindray tsy voatery ho isy tsy voatery marary fa indraindray tsy marary akory. Io matetika ny tenen'olona rehefa miborosy nify dia mandeha rà ny akanjo nifiko nefany fa le izy tsy marary dia izay le fomba fieritreretantsika hoe le izy tsy marary zay ka mieritreritra azy ho tsy aretina, izay ny fahadisoantsika. Midika ho aretina nefa raha toa ka mandeha rà ny nify. Dia izay zany raha ohatra ka mandeha rà ny nify dia fa mila ataontsika fantarina atony loha hoe aretina izany. Zao dia fantaritsika ina daholo ary ireo antony mahatonga an'izay. Ny antony mahatonga aloha ny antony lehibe indrindra voalohany dia avy amin'ny antsoina teneniko teo hoe ny inflammation. Izany hoe avy amin'ny tartre ny plaque le izy avy amin'le dia tsy voadio tsara dia mbola mipetraka eo ihany dia mivadika tartre le izy. Dia ny tartre iny izay mangady tsikelikely any anatin'ny akanjo nifitsika any dia miditra hatrany amin'ny fakany any. Dia izay zavatra izay no lasa mibotsina le gencive zany satria misitrika any anatiny any zany le tartre. Dia raha vao mibotsina le gencive dia raha vao misakafo zavatra maheriheritsika dia maninona dia misy mandeha rà kely le nify. Ny zavatra hoantsika indraindray misy rà kely misy ao aminy. Na rehefa miborosy nifitsika ao amin'ny toilette eo rehefa mandrora rehefa avy eo miaraka amin'iny rotrana dentifrice iny dia misy menamena tasitasy menamena le izy. Dia izay zavatra izay dia avy amin'ny ataoko hoe tsy firarahina na hoe fanadinoana matetika indraindray indrindra fa any amin'ny lehilahy dia raha vao mandeha rà kely le akanjo nify ohatra mbola tsy dia rarahina izay nefa reny efa fambara sahady hoe misy zavatra tsy milamina ao amin'ny akanjo nifinao.
tsy ny aretina sy ny loto irery ihany no mahatonga ny nify andera fa eo ihany koa ny antony mifandraika amin'ny fomba fiborosiana nify sy ny borosy nify ampiasainy. De matetika koa ny azo avy amin'ny fiborosiana nify diso le fomba fiborosiana nify na eo amin'ny mouvement zany na hoe le fihetsika mihitsiny na eo amin'ny inona moa zany fahadisoana misafidy an'le borosy nify izay ampiasaina. Diso satria maninona tadidio fa ny akanjo nify tsy mitovy atanjaka amin'ny nify mahery be ny akanjo nify somary malemilemy. Ka raha vao ohatra ka misafidy borosy nify satria izay mifahazarany ratsy anananao, misafidy an'le borosy nify mahery be ianao nefa mbola diso koa le mouvement atao anatin'le izy, zany hoe au lieu de miakatra sy midina ny ty ivelany ny anao indray ataonao mouvement horizontal, zany hoe mahitsy de melany zany le fototry n'le nify ihany koa de melany ihany koa le akanjo nify de indray voakika le izy tsy fidiny de mandera le izy satria efa misy an'le tartre zany any anatin'le akanjo nify any de zay zavatra zay de izay no mahatonga an'le akanjo nify mandera am'izay rehefa avy eo. Na izany aza misy ireo fomba fiaina na fahazaran-dratsy mamparefo ny hinify sy mahatonga azy andera. Zany hoe misaggravero zavatra reo raha ohatra ka amin'ny toe-pahasalaman'olona anankiray tsy mitovy amin'ny toe-pahasalaman'olona anankiray. Indrindra fa amin'olona mifoka sigara sy tsy sigara rery moa zany fa ny tabac rehetrarehetra moa de izay zavatra zay mampalaky kokoa ary mampamora mampandera kokoa ho an'le akanjo nify zany satria tsy ara-pahasalamana loatra ny ao anatin'ny vavany de lasa fragile daholo ny ao. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbat et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Mahatonga ny farefon'ny nify ny toe-batana toy ny diabeta izay tsy voalamina, eo ihany koa nefa ny rarin-tsaina na ny stress. De indrindrandrindra koa amin'le olona manana toe-batana misy diabeta izay tsy voatsabo, za hoe tsy équilibré zany, na koa hoe tsy mihinana fanafody na isan'andro moa zany na anona izy na mbola tsy nanatina dokotera mihitsy nefa fantany zao fa diabetika izy de avelany am'izao fotsiny de ireny reny olona reny mora mandera kely mihitsy ny gencive reny raha ohatra ka tsy manatona an'le dokotera karakara azy. De eo koa tsika ndraindray koa ao anatin'le stress be reny tadidio fa tsisy olona andeha raha nify gencive ela be zany fa ndraindray izy io mandalo kely de ndraindray izy io rehefa maharitraritra zany izy de fa tongava saintsika fa mila manatona mpitsabo zay. De ndray le izy raha ohatra ka voadonan'le borosy nify fotsiny de mandeha raha kely de mijanona iny raha pitsony iny de fa tsisy raha tsony de zavatra traumatisme fotsiny le izy de tsy de maninona zay. Ndraindray ao anatin'ny stress be tsika, ao anatina pression mafy be, fikorotanan-javatra be de be ao anatin'ny vatatsika de mora mandeha raha kely le nify. Akoatra izay, fototry ny farefony nify ihany koa ny tsy fahampiny ny vitamine C ao anaty vatana. De ty anankiray ty koa fa tsy de matetika loatra midina be loatra ny toana vitamine C ao anatin'ny vatatsika de izay zavatra zay lasa mampamora mandera nify izany. Miteraka halafiratsiny maro ny nify mandera raha toka tara ny fitsaboana na tsirarahiny.
ny akory terme aloha zany a raha vohatra ka hoe mitranga io zavatra io a de vetivety eo a de lasa mivonto aloha izy a iny gencive iny avy mandeha raha iny izy a raha ohatra ka mbola tsy voakaditsika de tonga de mivonto izy a de misy enflement zay a zay enflement zay a zay sarosarotra kokoa migérer azy rehefa ohatrin'iny a de efa memamofona le ativava de miverimberina be indroa intelo na inefatra isan'andro a na de tsy borosy tsy hoe voadonana borosy nify ara le izy fa na de eo fotsiny a mihinana zavatra kely na zavatra malemilemy aritsika de fa mandeha raha efa hitanao hoe io fa lasa misy menamena kely a ao anatin'le vavanao. mety ho tonga hatrany amin'ny fialan'ny nify mihitsy izany. Ny a moyen terme moa zany hoe raha mbola tsy rarahina ihany zany izy ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany a de manomboka me miletika any anatiny any le taritra reny me miletika any iny zany de zay zavatra zay a mahatonga hoe mipotika tsy kelikely a ny mitazona an'iny nify iny a ao anatin'le taolana zany hoe manomboka eo zany a manomboka potika tsy kelikely iny a de manomboka indraindray a raha moa izy a misy tonga hatrany amin'ny hoe misy nana mihitsy le raha iny zany lasa mivadika nana mihitsy ny raha iny a rehefa avy mivonto mibotsina le izy a de raha mbola tsy rarahina ihany iny a de milany tsy kelikely le taolana mitazona ny nify iny a de rehefa aveo moa zany a raha voalany le taolana midina ho azy ny gencive ny akanjo nify iny midina ho azy de lasa mihetsiketsika ile iny nify iny de izany zavatra rehetrarehetra zany matetika ny olona miteny hoe ny anaty nifiko ty mihetsiketsika fa le izy tsy marary a de eo foana matetika mahavery atsika ao anatin'le izy hoe mieritreritra ny hoe le izy tsy marary le tsy marary amitsika zany hoe tsy manaintaina ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany a de mila fatarina foana ny toe-pahasalamana ny toe-batany tsirairay a mba manahoana moa ny toe-batako a manoloana an'ireo fiatraikan'ireo zavatra reo zany hoe raha mbola tena tsy rarahina akory ary iny a de mety afara amin'ny miala ho azy ny nify iny a sady satria nefa nietsika loatra le izy nefa mbola tsy manatina toeram-pitsaboana ianao de lasa miala mihitsy ny nify. Ny fanadiovana araka ny tokony ho izy ny nify no fanefitra voalohany tsy amin'ny areti-nify sy ny tsy fahasalamany ny nify. Be dia be ny zavatra tokony atao a de ao anatin'ireo a ny zavatra tena important indrindra tadidio de ny fikolokoloana ny fanadiovana zany hoe miankina amin'ny fanadiovana foana mba tsy hatongavana amin'ny gencive mandeha raha zany hoe nakanjo nify andeha raha miborosy nify ianao a farafahakeliny ny indroa isan'andro zany hoe amin'iny maraina avy misakafo maraina iny raha ohatra ka misakafo maraina ianao a de ny hariva alohan'ny atory rehefa hoe vita daholo ny zavatra rehetra alohan'ny atory a de miborosy ny nify ianao de tadidio koa ny koa fa mila farafahakeliny indray mandeha isan'andro any koa tsika mila maka ny fil dentaire reny a de manadio ny elanelan'ny nify indray amin'io satria ny brosse à dents antsika iny a tsy tafiditra any anelakelaky ny nify fa na iny a na ty ivelany a na ao anatiny a na eo amin'ny tampony zay ny ataon'ny borosy nify a fa ny anelanelany le nify tsirairay a tsy vitana borosy nify fa tsy maintsy fil dentaire raha vao vitanao zany manala an'io plaque io de tsy tonga hatrany amin'ny taritra raha le izy de efa zava-dehibe zany a fiarovana be dehibe a vahaolana be dehibe a ao anatin'izay. Misy lanja mibetsaka ihany koa ny fahaizana misafidy ny dentifrice ampiasaina mifanaraka amin'ny fahasalaman'ny nify sy ny adivava. De tadidio ihany koa fa fahaizana misafidy dentifrice ihany koa de ilaina io moa zany tsy misy hoe fahaizana manao ahoana moa fa ny dokotera moa no tokony manome torohevitra anao anatin'izay zavatra satria zao ny zavatra tsapa ny olona ao anatin'ny tokantrano malagasy a matetika ny dentifrice anankiray ampiasain'ny ray tokantrano na raha mbola misy mindrina koa raha moa amin'ny tokantrano ambadika de mbola ampindramina ihany koa ampindramo dentifrice kely aloha fa laniny anay de izay zavatra zay nefa mety tsy sady tena tsy mifanaraka amin'ny fahasalamana zay zavatra satria ny dentifrice tadidio tsara
fa manana ny indication ny manokana izy. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Tsy tokony ho dentifrice tokana araka izany no ampiasain'ny tokantrano iray fa ampifanarahana arakaraka ny fahasalaman'ny nifiny tsirairay. Anatin'ny tokantrano anankiray mety hoe misy manana nify sensible ao. Hafa ny dentifrice mifanaraka amin'izay hoe rehefa sensible ny nifin'ity olona anankiray ity. Ity olona anankiray ity indray ty zanazaza faharoa mety hoe manana new saignement des gencives zany hoe ny akanjo nifiny zany ohatrany tsy de salama loatra fa mandeha raha foana izy isaky ny miborosy nify. De misy dentifrice mifanaraka tsara amin'izany ihany koa hoe ity ho anina protection de la gencive. Ity indray ho an'ny manafotsy an'le nify zany hoe raha ohatra ka misy te hatanjaka kokoa satria mety hoe mora tratran'ny kary kely le nifin'le zaza fa efatra ohatra. De ny dentifrice tena hoe miaritra ny manana protection amina kary zay tena farak'izay tsy standard zany zay ny fiainy tsy standard, tsy tokony ho standard ny fampiasana dentifrice ao anatin'ny tokantrano anankiray. De manaraka ohatran'izay ihany koa na bain de bouche io de misy ohatran'izany ihany koa misy mifanaraka hoe raha sensible ny tinifin'le olona sensible manana hypersensibilité le olona de dentifrice anankiray mifanaraka ny bain de bouche mifanaraka de ohatran'izany koa na hoe misy mitondra appareil ohatra manao appareil dentaire reny nekizy ao anatin'ny tokantrano misy anao de ny fitaovana ampiasainy na ny borosy nify na ny dentifrice na ny bain de bouche na ny fil dentaire efa manana ny azy manokana izy zay mifanaraka tsara amin'ny toe-pahasalamany sy ny pôzin'le appareil zay miditra ao anatin'ny vavany. De izay no amerenako azy eto amintsika eto hoe tsy indraindray tsika no misafidy an'le izy fa aleo miaino ny torohevitra ny dokotera mba hahafahantsika mahazo tsara le fahasalamana zay tadiavintsika ao anatin'le izy. Mila manatona mpitsabo nify ihany koa raha toka mitondra voga nefa mandeha ny nify. Raha be voka le vehivavy ka mandeha foana koa ny nifiny de efa mieritreritra koa izy hoe mila manatona toeram-pitsabony izy zay raha ohatra ka misy an'izay satria misy hormone mikorotana be ao anatin'ny vehivavy bevoka de zay hormone fikorotanan'zay hormone zay izay no lasa fragile be le akanjo nify lasa mora mandeha kely de mila manatona pahasalamana maka torohevitra amin'le dokotera mitsabo azy izy mba azahoana an'izay fahasalamana zay. De mila fantarina araka izany ny antony mahatonga ilay nify mandeha. Tsy de misy dirany loatra resaka calcium ny nify mandeha fa niaraka ny teneniko teo raha ohatra ka hoe raha resaka vitamine de ny vitamine C raha tena midina ny vitamine C zany hoe reraka zany tsika raha reraka tsika de midina zay ny hery fiarovana de anatin'ny hery fiarovana midina iny tsy afaka miaro araka ny tokony izy an'le zavatra an'le vatatsika de izy zavatra zay mba tonga an'le nify ny akanjo nify mora mandeha fa zany moa zany efa tsy hoe zavatra matetiky pitsanga le izy fa nefa indraindray tonga ao anatin'ny saitsika foana hoe ino ny tonga anaty saitsika voalohany mandeha nify tsy ampy an'izao angambany tonga de le tsy ampy an'izao ny eritreretintsika fa tsy le tena antony tena mahatonga an'le izy indraindray tsy eritreretintsika adolotsika na hoe negligentsika fa manomboka avy amin'ny plaque foana iny mivadika taratra zany hoe mandeha iny de eritrereto hoe
misy zavatra tafilotra zay any anatiny ary ary zavatra loto tsy ilayntsika olombelona zay mila fanadiovana. Raha voatratra an'ireny moa zany a matetika ny vahaolana de ny manatina dokotera de rehefa tonga any a de manao ny antsoina hoe détartrage a sy ny polissage a, zany hoe asorona zany le tartre zay mampatonga le akanjo nify mandeha de rehefa avy eo a miala tsy mifeona. Ny fanajana ny fahadiovan'ny nify a zay no fototry ny fahasalaman'ny nify raha fitiantsika tsotsotra ny fanazavana ny hoe ty ny mpitsabo nify tato anatin'ny fiarahantsika teo. Eo ihany koa ny hoe fahaizana ny misafidy ny dentifrice ampiasainy izay tsy tokony hitovy raha ho an'ny mpianakavina de iray trano iray tokantrano aza satria samy manana ny fahasalaman'ny nifiny a, samy manana ny karazana tranga mety mahazo ny nify ao, mety misy malemilemy kokoa ny nify na ny hia nify a, misy ihany koa ny mety hoe misy aretina zay ao amin'ny aty vava izay. Antony indrindra mila isafidianana ny dentifrice mifanaraka ny fahasalaman'ny nify sy ny aty vava izay zay ny mpitsabo nify andy no tena mahafehana zay resaka izay. Antony indrindra tsy tokony isalasalantsika manatona ny mpitsabo nify rehefa misy ny tsy metimety ao amin'ny aty vava ao sy amin'ny nify ao. Mariana trano koa ilay hoe tokony ananantsika malagasy fahazarana, tsy mifidy saranga, tsy mifidy sokajin'olona izay fahazarana manatona mpitsabo nify a. Farafaratsiny isaky ny enim-bolana izay ahafahana mijery ny fahasalaman'ny nify sy ny aty vava. Mifarany eto ihany koa ny fandaharantsika ho an'ny androany. Makasitraka anao feno nanjoy ny fandaharana ary mino ihany koa izahay fa nitondra torolalina ao antsika iny lohahevitra ny safidiana tamin'ity androany ity iny a. Toy ny mahazatra de lohahevitra vaovao mihitsy indray no entina aminao amin'ny hetrany toy izao atao anatin'ny fandaharana sarobidin'ny fahasalamana hatrany. Veloma tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.